voalohany moa misaotra atsika rehetrarehetra aorian'ny fiarabana moa zay vahoaka amin'ny Amborovy tsy ankanavaka tonga nanatrika an'izao fanolorany fikambanantsika an'izao vovo zao marihana moa fa ny fikambanantsika anjary raha tia dia miezaka hatrany manakaiky vahoaka ary manohy an'le asa zany zay mitady fiaraha-miasa antsika amin'ny association maro ivelany Madagasikara dia manolotra marina fa tsy asan'ny solombavam-boaka manao an'izao nefa kosa tsy afaka hitazam-potsiny tsika raha ohatra ka misy zavatra hafa zany azontsika atao ary asa zay fanafantarandreo antsika zany zay talohany na solombavam-boaka antsika ka tsisy antony zany tsy afahantsika zany manohy an'le asa zay fanazava-tsika teo ka isan'izao pirofo fa mbola manohy an'izay asa zay zany tsika amin'izao fotoana izao tsy vitan'izay raha rotiko eto any ny fampiresantsika satria voalohany feonatsika zao hoe vita iny fifidianana igny lany soamantsara atsika ianareo no nametraka ahy amin'ny toerana io ka noho izany toky sy fitiavana lehibe zay avy aminareo na tonga ny fahalany atsika zay ka noho izany manana didy lehibe aminareo ny tenako ary vonina hatrany ametraka an'izay firaisankina ametraka hatrany ny fiarahana miasa hoentitsika manatsara ny tanànatsika indrindra mahasolombavambahoaka dia hiezaka anao izay ho vitako amin'ny fitondrana ny etaetanareo eny anivon'ny fitondrana foibe zay no asan'ny solombavam-bahoaka nefa na izany na tsy zany nisy fanamby efa napetraka hoe rehefa azotsika ny solombavam-bahoaka dia ina koa tavela tsy henoko tsara zafady mera commune tsy maintsy ilayntsika satria io no manatanteraka asa reo exécutif reo etaetantsika aty zao tsisy ranony jirama aty zao tsy misy jiro dikan'izany asan'ny commune izany rehetrarehetra izany ka mitady tsika olona azo itokisana olona manam-pahendrena olona afaka hiara-iasa amintsika vonona hifanampy amintsika ka nanomana ny fikambanantsika hametraka be ny tanàna io tena ho an'ny fikambanantsika satria mpikambanao io olona io ary mandray anjara mavitrika ka noho izany ho toanatsika izy ary efa misy ny laminasa efa napetraka ametrahana an'izay be ny tanàna zay apetraky ny fikambanana anjara raha ty zay atao zany mba tsy hisienelanelana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fanjakana mpanatanteraka manahirana raha ohatra ka olona zay mety yavinavina na zatra fanao tsindribokotra na olona mpangalangalatra na olona efa manana antécédent ratsy no apetrakytsika be ny tanàna manahirana zany ahoana fahatsika miara-miasa aminy raha izany ny fipetrana ka mila atsika mihitsy no mametraka fitokisana amin'ny vantana zay afahatsika zany manao an'ireo asantsika reo zay zany mahakasika an'iny fotoana zay fampiresantsika betsaka no mivoy fa hoe afaka ny kristian niova afaka ny kristian efa voavidimbola afaka ny kristian efa manimanitra kolera hafa tsy possible misy olona avita amadika ny lohatsika na olona avita hividy an'izao lehibe zany lafo tsy leondreo mividy an'io marina sa tsy marina dikan'izay mahazo matokonareo fa tsy ano lalana diso anareo ny tenako ary koa hivadika aminareo vahoaka zay nifidy ahy fa nahafantaranareo ahy dia miady ny tombotsoa mahoaka nahafantaranareo ahy tsy mamela mpitondra tsy manao ny asany na koa manao fioaram-pefy ka noho izany mahazo matokonareo fa tsy miova amin'izay famindra zay zany tsika androany raha pitso tsy afaka pitso ary mandrakizay fa n'izay meritreritra zavatra hafa ho diso reo amin'izay fa tsika dia fa zay ny fomba fiainatsika ary tsika hifankahita ato ary hifampitsara ato foana fa mahazo matokonareo raha vitatsika mametraka be ny tanàna ao tsy ho sahirana tsika satria tsika io mifampiaina fankalala fankafantatra loatra ny olana zay iainatsika tsy maintsy olona mifampikasokasoka amin'ny vahoaka no apetraka atsika amin'izany toerany be ny tanàna izany zay ngamba no afatra amiako anareo mahazo toninareo fa efa mpandrindrana atsika amin'ireo tompona rehetrarehetra aty Amborovy efa misy ny consigne mipetraka dia manaraka atsika hoentitsika manamafy ny fandresena zay efa nazotsika teo
ho lavidavitra kokoa tsika efa nampilazaina zany tsika rehetrarehetra ary efa misy ihany koa ny fampanantenana natao tsy maintsy ho ataotsika zany regny ka mankasitraka tsika rehetrarehetra vahoakany Amborovia tonga nanatrika an'izao fanolorana an'izao vovo zao avy amin'ny fikambanantsika ka io fikambanana manolotra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra tsy hoe ny mpikambana ihany fa ny olona rehetrarehetra afaka mampiasa anty vovo-drano ity ka saotra betsaka amintsika rehetrarehetra